Nankalaza ny alady ny taranaka ny teo anivon'ny efitsika hoe maimerika sinina fanasina ny alady teo fotoana izay nanararotana ny arahaba ireo zanaky ny fiangonana izay nahazo vokatra tsara nandritra ny taom-pianarana lasa fotoana lehibe ny tao amin'ny efitsika maimerika sinina fanasina tamin'ny alady lasa teo nandritra ny fankalazana ny alady ny taranaka. Anisany nanamarena ny fotoana ary ny fiarabana ireo zanaky ny fiangonana noho ny zava-pitan'izy ireo tsirairay avy. Teo ohatra ny tanora iray izay noarabaina manokana noho ny fahazon-doka voalohany tamin'ny fifaninana manodidina ny informatika izay notanterahana manerana ny ranomasina indiana. Toy ihany koa ireo tanora izay notoloana fankasitrahana noho ny fahafahan'izy ireo ny fanadina-pahanjakana sy ny fahazahoany isa ambony. Tona marobe ny taranaka dia amenarana fiangonana dia misaotra taranaka rehetra tona hiara-bavaka teto manome voninahitra an'Andriamanitra dia mankahirintsika fiangonana mankahirintsika avoaka an'Andriamanitra taranaka ny fiangonana dia mirary fedan'ny tompo antsika rehetrarehetra arabaina manokana ianareo taranaka rehetra izay tsy tonga teto ny antony samihafa amin'ny alalan'izao fotoana izao dia mbola mananitra rahaba fitoeraritsoantsika tsirairay avy mahire zareo amin'ny tompo ny hafatra dia tsotra ihany ny fankatiavana famela heloky samy malagasika samy taranaka ny fiangonana isika dia isika ifandray tsara zao raha tetenin'Andriamanitra ho antsika nge hoe mihavana faingana amin'izay manahady aminao ny famela heloka fa izany ao anatin'ilay fihetrentsika famelan-keloka fitambavantsika mahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra. Noararaotra ny fiangonana koa ity fotoana lehibe ity mba hitrotrona bavaka ireo mpitantana sy tompon'andraikitra ambony eto anivon'ny firenena manoloana izao zava-vorotranga amin'izao fotoana izao.